Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy a, tafahoana indray amin'ity fahandarana ity. Tonga de lohahevitra avy hatrany a no resahantsika satria maro moa fotoana zay nitondranam-bavaka foana hoe inona ny zavatra mba hifampizarana, fampaherezana antsika mpanaraka an'ity fahandarana ity. Averina foana fa ny tanjon'ny fahandarana de hanampy anao fa tsy hitaonanao na handresy lahatra anao satria Andriamanitra mandresy lahatra, Andriamanitra no mitaona araka ny teny Jesosy hoe tsy misy mahay manantona ara tsy tao am'raiko izay any an-danitra. Tsy hadidiko izany ny taona tsy hadidin'olombelona ary faresen-dahatra koa Andriamanitra ary tsy nandresy lahatra ny Adama sy Eva fa nanambara izy nanome safidy izy de anjarany Adama sy Eva safidy tahak'izay koa natao fandaharana. Ny fandarana tsy mandresy lahatra ary ny fandarana koa tsy mitaona fa manome hevitra ihany kosa mba afahantsika mandinika, afahantsika mieritreritra hoe ahoana ny atao mba hahatonga antsika tena ho zanaka mpandova fiainana mandrakizay fa tsy ho kristianina anarany fotsiny. Averiko hoe mety hiteny hoe sarotiny lio amin'ity resaka kristiana. Averiko foana fa ny anarana kristiana de anaram-bositra. Kristiana daholo ny rehetrarehetra fa tsy misy baiboly ny teny hoe zay kristiana de tafiditra any an-danitra. Ka zay mahatonga anay hiezaka hitoro fanjakan'ny lanitra foana, fanjakan'Andriamanitra mba ho raisinao mba hahazahoanao an'izany fiainana mandrakizay zany. De ho resahako eto zany lohahevitra anankiray ao amin'ny baiboly miresaka ny fahafatesana sy ny fiainana. Ny fahafatesana eritreretintsika mantsy samy manana ny fieritreretany azy ny olona hoe fahafatesana ara-nofo ve sa fahafatesana any amin'ny farihy mirehetra ve sa ahoana de alao ny baiboly ny tenin'Andriamanitra ny fampizarantsika ohatran'ny mahazatra. De rehefa mifampizary tsika de ianao koa afaka mandinika, afaka mamaky baiboly tsara. Ny tenin'Andriamanitra moa de avoaka eto foana ny tenin'Andriamanitra, aseho eto foana ny tenin'Andriamanitra. Ka hiaingontsika amin'ny lohahevitra hoe ny olona mandova ny fiainana mandrakizay de olona velona fa tsy olona maty. Ny velona mandova fiainana mandrakizay fa tsy ny maty. De iza le velona? Iza le maty? Eo mantsy indraindray misy mahadiso hevitra antsika fa na famangina ataon'ny fiangonana rehefa misy manamandroa de mbola eo anamitsika indray androany rehefa tonga ny fitsanganana, eo amin'le fitsanganana mbola misy famaritana sy fifandroitan-kevitra be dia be inona ny tena marina. De jery eto tsika aloha hoe ahoana marina ny atao hoe maty iza mandova fiainana, ahoana ny atao hoe velona. Hijery tenin'Andriamanitra vitsivitsika anarantsika an'izany. De hosokafantsika amin'ny baiboly ao amin'ny hosokafantsika amin'ny baiboly hosokafantsika amin'ny baiboly ao amin'ny Jaona toko 5, filazantsara ny Jaona toko 5 no jerevantsika. De hiaingontsika misy teny nataon'i Jesosy de hamakafaka kosa tsika hoe inona ny zavatra tiany tenenina mba hitondra fiainana satria efa niresahana tany aloha fa ny zanaka mpandova zay nateraka avy any ambony fa tsy nateraka avy etỳ ambany fa nateraka avy amin'ny rano sy ny fanahy, rano ambony sy ny fanahy masina fa tsy ny rano etỳ ambany efa iny angamba tsy adiny hevitra intsony fa samy manana ny faharesen-daniny, tsy fandresenana izy. Fanampiana ho an'izay rehetra miaino ity fa tsy fandresen-dahatra hanozongozona finoana fa hampiorina finoana azy. De eo amin'ny 14 tsy maninona ataontsika hoe ny 13 manomboka ny 13 ny vakiantsika eto amin'ny 17 eto ny vakiantsika. Ny andinina 17 ty andiny 17 ty no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko eo aminareo marina de marina tokoa zay mandre ny teniko ka mizay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Io moa asiako ho hamariko kely rehefa avy eo fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho an'ny fiainana. Misy fialana amin'ny fahafatesana zany eto rehefa tsy no elohina. Ity zany misy fanamarena kely fa eto izy tsy misy fa amin'ny baiboly de misy kintana kely lazaina foana eto. De ry ambany hoe tsy ho tsaraina. Amin'ny baiboly teny frantsay tonga de fa zay mihitsy ny hoe n'est pas jugé fa tsy hoe ne pas condamné, tsy n'est pas condamné fa tena
n'est pas jugé. Ny teny anglisy koa ohatran'izay a, not judged fa tsy hoe not condemned. Zany hoe ny frantsay na ny anglisy de tsisy niraraka le tany amin'ny teny fototra de navela mihitsy hoe ho tsaraina, fa le tsika le anglisy nandika ny baiboly version protestante moa zany de teny anglisy nandika azy, fa ny version katolika moa zany a de frantsay nandika azy, de misy fahasamihafana kely. Fa ny ao anatin'ny baiboly rehetra zany de hoe tsy ho tsaraina. Raha vakiko zany izy de hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mandre ny teniko ka mizay naniraka no manana fiaina mandrakizay ka tsy ho tsaraina. Zany hoe ny olona tsy tsaraina zany no tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Eo zany ny ametrakatsika hoe ahoana marina zany le maty. Fa ireo tafafindra ny fiainandreo le miditra ny fiaina mandrakizay fa tsy le fiainana ety ambony tany akory. Marina fa ny velona nge miaina fa tsy maty. Fa misy zavatra tena tsara fantaritsika ka tsy ho tsaraina. De ozy ianao hoe ka tsika mbola ho tsaraina ozy ny tenin'Andriamanitra. Tsy haintsika tsara ny mandray tenin'Andriamanitra. Fa raha milaza fotsiny ataoko ohatra hoe raha nitsarainy Jesosy a, nitsarainy teo amin'ny hazo fijaliana talohan'ny tsarana azy a, ny samboriny sy ny hedriny izy a, tsarainy lohampisorony izy a, nalefa tany amin'ny Pilate izy a, nalefa tany amin'ny Herôda mpanjaka izy a, niverina tany amin'ny Pilate izy a, nalefa nitsarainy vahoaka izy a, nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Midika zany fa fitsarana tokony hiatra aminao rehetra efa niraisiny. De ahoana ianao mbola ho tsaraina indray? Izay no nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana mba hisolo helokanao. Ka ozy ianao diso zany vaky tsara amin'ny baiboly. Raha ianao no te ho tsaraina de anao sy anao manokana, fa raha tena mahay tenin'Andriamanitra be de be ny teny manamarinao. Ohatra tsika zao hijery any amin'ny Koritianina voalohany a, Koritianina voalohany toko farak 12 andininy fa 12 2:telopolo. Aleo jerentsika izay, aleo jerentsika atao amin'ny baiboly zay a, de verenantsika le jaune rehefa avy eo, verenantsika le jaune rehefa avy eo a. Eo zany fa raha ozy izy amin'ny 10:telopolo, noho izany de betsaka no marary sy marofo eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry. Lay mihinana sy misotro a de mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany a, raha tsy mamantatra ny tenany izy. Miresaka fanandraisana fanasan-tompo. Tsika moa tsy ataoko resaka lava be fa matetika ny amin'izao fotoana ny lamaody avy hitokanana hampandray fanasan-tompo de misotro whisky any an-trano fety be. Tsy haiko hoe latabatriza aloha le sotroina de latabatriza indray no toy andrefa avy eo a. Iny moa tsy fampitsarana fa fampieritreretana. Fa ny 10:telopolo, fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika de tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika de faizy ny tompo mba tsy ho eloana miaraka amin'izao tontolo izao. Be de be ny fampianaranao a, be de be ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe tsiponina akory le izy de hoe zay no mbo andresena lahatra eto. Tsy resaka fandresen-dahatra fa tena fanazavana mihitsy a no entintsika eto hoe ahoana moa zany ny tena hevitry ny tompo a amin'ny resaka tia mitenenina hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesa amin'ny matin'ny feo zanak'Andriamanitra ary zay mandre de ho velona. Ny 2:20 toy an'le teo. Raha veriko le teo ambony, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, zay mandre ny teniko ka mizay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay eto ny tanjony. Ny ety atano hafa teneniko foana hoe raha ohatran'ny dada sy neny ianao miantoka ny sakafonao sy ny akanjonao sy ny fiainanao izy, ny fitafianao sy ny rano sotroinao, fa matoa ianao maty ny etaeta sy maty ny anoanina sy maty ny atsika, any ivelany ianao zay tsisy ray mpiah ianao, tsisy ray aman-dreny mpiantoka ianao mamelo tena. Eto Jesosy manamafy fa tafafindra ozy izy niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Miala le fahafatesana zany ho any amin'ny fiaina mandrakizay. Raha fitinina zany a, ny olona velona no mankany amin'ny fiaina mandrakizay fa tsy ny olona maty. Fipetraka indray le fanontaniana hoe iza ary le velona resana eto, iza le maty? Le maty ao pasana ve zany tsy mankany zany sa tsika velona eto? Satria ataoko mahintsihitsy be izy mba handinihantsika tsara. Iverintsika tany amin'ny namboaran'Andriamanitra ny olombelona. Any amin'ny fotoana nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona. Jerentsika ty teny ao amin'ny Genesis toko 2 ty a, raha nametraka didy tamin'ny Adama sy Eva izy
Ny 5 ery ambony ery jerentsika. Ary Jehovahandriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany. Enoy tsara, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany. Fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty koa ianao. Zay ny famaritana natao hoe maty amin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny eto zay ny définition. Tsisy fiangonana, tsisy olona mahazo mamorona définition ankoatr'izay, fa doctrine na fampianaram-piangonana raha misy miteny ankoatran'izay. Raha misy mamorona ankoatran'izay dia fampianaram-piangonana. Veriko indray. Fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Inona le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy? Zay nandraran'Andriamanitra fa ny azo rehetra azo hanina. Manontany aiza ho aiza eto le tenin'ny olona hoe ny eo ampovoan'ny saha. Nandrara ny eo ampovoan'ny saha avy Andriamanitra fa teo ampovoany no nambolena fa tsy ho ihany fa anankiroa no nambolena teo. Raha vakitsika ny any aloha dia ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny azo naina, fa le ankiray ny raharaha fa tsy ny eo ampovoany rehetrarehetra. Dia raha toizantsika ny andinina jerevantsika ny andininy raha jerentsika ny toko fahatelo vakitsika hatrany amin'ny andiny voalohany dia jerentsika ny zavatra nitenenin'Andriamanitra. Amantatra isika ary amaritra famaritana ny atao hoe fahafatesana na maty amin'ny ten'Andriamanitra, mba anokafantsika amin'ny masontsika fa sao dia tsika raha le maty tsy mankany an-danitra, fa sao dia le tenenim-polo hoe maty fahavelony. Dia aleo zany jerevantsika indray ity teny amin'ny Genesis toko fahatelo ity, satria fototra ity famaritana hatrany ambolohan-javatra ity ny Genesis dia natao anehoana révélation ny fiandohan-javatra. Ny apokalypsy révélation fifaranan-javatra, fa tsy hoe mbola ho avy ny apokalypsy azavaiko aminao eo, fa be dia be ny mpaminany sandoka milaza fa mbola ho avy ny apokalypsy. Fa ny apokalypsy dia manambara ny fiafarana ary mety efa farana tamin'ny ianao izy. Mety tsy ho resy lahatra ianao fa rehefa mandeha ny ten'Andriamanitra dia hampamaky ianao dia ianao ihany mamaly azy fa tsy za, satria alefako meloa le fanontaniana dia tsy nampianarina anao zany dia mety fanina ianao. Ary za koa tsy hampianatra fampianaram-piangonana fa baiboly no vakitsika eto dia fampizarantsika. Vakitsika ny Genesis toko fahatelo. Ary menarana dia fetsiny ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra. Fetsy zany le menarana satria nisy fanahinitra tao. Ary izy tamin'ny vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra amin'ny saha. Jereo tsara nataony devoly aza hinananareo ny azo rehetra amin'ny saha, nefa Jehovah teo nentsika hoe azonareo hinanana daholo. Ity menarana ity zany anarana efa nomena azy ity, satria any amin'ny apokalypsy toko 12 dia lazainy hoe menarana sy dragona ny anarany rehefa ho azery izy. Matoa zany miseho ty efa nazera talohan'ity ny apokalypsy zany efa talohan'ity ny fanjerana apokalypsy toko 12 iny fa be dia be mamiravira tenin'Andriamanitra, manodikodina tenin'Andriamanitra mba hampafanina antsika. Ary zay ny tanjony devoly, tsy hatakarantsika ny tian'Andriamanitra tenenina, verina eto amin'ilay famaritantsika. Fa raha vehivavy tamin'ny menarana, io le menarana ela any amin'ny apokalypsy toko 12. Ny voninhazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, zany hoe tadidiny ihany le lesony ny rehetrarehetra. Fa ny voninhazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo no natandremanareo izany fa andreo maty ianareo. Jereo tsara novainy Eva nidika le définition fahafatesana na le famaritana. Le azo voan'ny saha indray hono, nefa le azo voan'ny saha raha vakitsika ny toko 2 any lolo kely le didina voakan'i Jehovah dia azo anankiroa namboleny teo. Azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny azo naina. Vereny vakio ny Genesis. Azo naina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ka le anankiray ny raharaha fa tsy izy roa. Ka raha vao miteny efa le voan'ny saha dia tsisy azo hanina daholo zany izy roa. Falany devoly fa nandiso tenin'Andriamanitra Eva le tandidon'ny reny fiangonana. Ny fiangonana vao mandiso tenin'Andriamanitra dia maty ny vahoaka an'Andriamanitra. Ka mampatsiahy anao eto, mampieritreritra anao hoe okazay le fampianaram-piangonana fa andaontsika mba handalina tenin'Andriamanitra. Averiko ihany tsy hitaona anao, tsy hanozongozona anao ary tsy hitarika anao. Tsy asako zany. Manambara anao ny tenin'Andriamanitra. Za tsy hiteny hoe manambara marina avy aty amiko, za tsy manamarina. Efa niteny amin'ny tany am-boalohany fa tsy misy marina na iray ary, ka zay milaza fa marina dia zao no teny Jesosy hoe za tsy tonga hitady marina fa mipanoty hibebaka. Ka tsy ho any amin'izay milaza azo marina Jesosy fa mipanoty ny tedaviny hibebaka fa tsy marina. Aninona intsony izy fa marina. Ary zay no teneko hoe raha misy ny mpanota voalohany indrindra eto ambony tany mpanota hibebaka dia izaho.
Zany ratsy indrindra tsy marina indrindra eto ambonin'ny tany. Zay ny asaiko mitory filazantsara. Ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy fahamarinako sy ny tsy fahatanterahako no mamarina an'Andriamanitra fa raha vao miseho marina eto aho namay tsy very Andriamanitra, takon'Andriamanitra. Ka dinio tsara aloha ty fahamaritana hoe fahafatesany ity alohan'ny resantsika iverenana any amin'le jaona teo. Fa ora vehivavy tamin'ny menarana, le menarana tany Apokalipsy 12 aty, zay lazain'ny sasany fa mbola ho avy. Asa raha ohatra ka mbola ho avy ny Apokalipsy mbola tsisy devoly nazerana zany tetỳ tany, tsisy devoly zany aty ka matoa misy devoly aty raha manaiky ianao fa misy devoly aty, efa tanteriky ny Apokalipsy 12 iny. Asa zay fomba fijeriny be dia be ny olona tena ampiasain'ny fanahy ratsy hamadika an'ity ten'Andriamanitra ity. Ka samy itsika mpamaky ten'Andriamanitra sy fiangonana na inona fiangonanao tsy olona an'izany. Ianao mila mahafantatra marina fotsiny ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra fotsiny fa tsy fahamarinan'ny fiangonana. Ozy raha vehivavy mivony azo eo amin'ny sady azo na hinanana ihany. Fa ny voniny azo eo voan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinanareo. Be dia be na mpitondra fivavahana raha mbola miteny hoe azo eo mpivoan'ny sa nandrarana io, diso zany. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nandrarana. Ka raha voadisoinao le teny ohatr'izay, le fampianarana sy ny famaritan'Andriamanitra dia maty ianao. Satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza hinanareo na tendrenareo zany fa andreo maty ianareo. Zany hoe amin'ny andro hinananareo azy. Ny dikan'izany raha voadisointsika le didy napetrak'Andriamanitra dia maty tsika. Zay le atao hoe fahafatesana. Ka ho avy Jesosy anangana maty, ka maty iza moa ty atsangan'i Jesosy. Raha ny hoe maty ara-nofo be dia be mirehary hoe nanangana maty. Za aloha tsy teny hoe ray na roa, fa mba misy ihany koa olona maty teo anatrehako natsangan'i Jesosy. Za tsy niteny hoe zany nanangana azy fa natsangan'i Jesosy olona mba vaona fahafatesana ihany koa hafa. Dia velomin'i Jesosy maty tena maty alohany izy misy vavolombelona zany ny fiangonana vavolombelona an'izany any amin'ny fianakaviana vavolombelona an'izany hoe maty kanefa velomin'i Jesosy. Tsy faninana an'izany. Aza mba mifaninana an'izany hoe nanangana maty zany fa lasa idirany devoly firihariana amin'izany tsika. Fa zao tsy zay ny zava-dehibe. Le hoe ianao nanangana maty. Ka tsy le nofo maty zany no atsangana ho velona dia izay ny rehariana azy hoe izay ny tanjona. Tsy maintsy lo ny nofo araka ny tenin'ny Korintiana, araka ny tenin'i Jesosy fa ny lo tsy mandova ny tsy fahalovana. Mbola hiresaka an'izany tsika. Fa eto aloha tsika dia hianatra le fahamaritana hoe inona no atao hoe maty. Ny atao hoe maty rehefa nihina ny Adama sy Eva dia fantatsika tsara ny toeany fa nitanjaka izany hoe maty le vatana tsy hita maso, le fanahy fa le nofo be sisany teo. Raha jerentsika nge zany dia ohatran'ny nandainga Andriamanitra andao nge jerentsika ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika ny andininy fahaenina ary hitan'ny vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiritra ampahendry dia nantaza ny vony ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Tsisy filazana eto aloha hoe vao nihinana ny Eva dia maty, fa mbola tsy maty izy aloha fa nihinana koa i Adama, nikampana le nofo anankiroa zany nofo ray ihany. Felo le fahotana samy nihinana izy mifahanana raha vehivavy raha lehilahy. Mendinin'ny fahafito dia nahiratra amin'ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy. Ny atao hoe maty, définition na fahamaritana ny atao hoe maty amin'Andriamanitra dia mitanjaka. Ianao miakanjo tsara tarehy lafo vidy mivory-damba olakolana io tsy mampiafina fitanjahanao anatrehan'Andriamanitra zany. Ninona ny olakolananao fitafianao mitanjaka foana ianao anatrehan'Andriamanitra rehefa maty, rehefa nihinana ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Raha fitengo kely hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia hoe sady mihinana ny tsara ianao mihinana ny ratsy, misotro toaka ianao misotro ronono ohatra ireo tsy miaraka. Sady miteny tsara ianao miteny ratsy, sady mitay ianao ny manozona. Zany mivoaka ny vavantsika avy any am-polontsika sy ny sisa. Izay le mihinana ny tsara sy ny ratsy sady mihinana teny tsara no mihinana teny ratsy. Zany hoe mihinana tenin'Andriamanitra ianao no mihinana teny zao tontolo zao. Samy hohaninao le samy ao anatinao na ny tsara na ny ratsy. Zay ny tsy tian'Andriamanitra, zay mety tsara velantsika. Misy kosa amin'izao tontolo zao zay. Dia nahiratra amin'ny mason'izy mivady. Ina le maso nahiratra? Le mason'ny nofo. Nahiratra. Matoa hitany hoe mitanjaka izy fa hatramin'izay zany masom-panahy foana ny nandehanany
dia ny masony tsy mba nahita zavatra ratsy fa ny tsara foana ny hitany, ary nanjaitra raha avinaviavy izy ka nataony sikina ho azy, zany hoe izy ny antoka ny fitafindra rehefa aveo, zany hoe le ravinaviavy io zany dia le hoe toetra, le akanjotsika, le toetra ratsy ny rehetrarehetra anafenana ny fahotantsika, ny laingalainga sy ny fitapitaka sy ny fihetsaram-belantsika, fa tsy mahatakona ny fahotantsika io. Dia hitantsika zany ny teny Jehovah, ary nandrean'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny say izy rehefa ho hariva ny andro, ary lehilahy sy mivady ny hery nitavan'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny hazo tao amin'ny say, ary Jehovah Andriamanitra dia niantso ny lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao, dia hoy izy nandreanao tao amin'ny say dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Mitanjaka ny olona maty, lazainy hoe maty eto dia le mitanjaka, lay nanapaka amin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra dia tsy mahazo fiainana mandrakizay. Io le ho velomin'i Jesosy amin'izao andro faran'izao io le nitenenany teo, lay nazavaiko taminao eto amin'ny Jaona 5. Amin'ny 7:13 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandreny tengo ka mino izay naniraka no manana fiaina mandrakizay, ary tsy ho tsaraina. Ny anahy tonga dia tsy ho tsaraina ny resahako. Raha te taizona an'le elohany ianao dia tazomy, fa ny baiboly rehetra na teny frantsay na teny anglisy na teny inona, tsaraina, tsy ho tsaraina daholo, ny gasy rery ny havaka. Ny olona elohana nge tsaraina aloha vao mivoaka ny fanamelohana, na meloka ianao na tsy meloka, zany hoe handalo fitsarana ianao zany, nefa Jesosy niteny hoe tsy ho tsaraina. Asakasaka izay safidinao, za tsy tsaraina zany intsony. Dia io ianao zany afaka manota, tsy manota ny olona manana an' Jesosy, satria tsy hoe rehefa tsy tsaraina dia tia ota. Ny olona manana an' Jesosy makala ota, marikoriko na mieritreritra an'ilay fahotana azy. Zavatra mahatsiravina amin'ny fanahy ao anatinao zany fahotana zany. Tsy mila miezaka akory ianao manohitra an'izy, fa tena le fanahy ao anatinao mihitsy ny tonga dia tsy mety amin'ilay izy, ary tsy sahan'ilay fahotana atonina satria atahorana. Ka famparezana ho anao ny olona velona amin'Andriamanitra dia ny olona mitafy ny fanahy akanjo esprit, fa ny maolona dia ny saola na ny âme, fa ny esprit dia akanjo. Ka io akanjo io tafihinana io ianao, akanjo vaovao io fanahy io ho amboarin'Andriamanitra io, misy fampianarana be dia be amin'izany mbola azontsika resahana. Ny tanjony eto dia hampianatra anao, hanoro anao hoe sao ianao mba kristianina anarany fotsiny, fa ianao miboridana be ny akanjonao fotsiny, mitsara tarehy lafo vidy fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary indrindra eo anatrehan'ny devoly mahita anao fa miboridana ianao, mitanjaka ianao. Zay le atao hoe maty. Ny amin'ny devoly zany raha jerentsika le famaritana teo dia ny anahy zany atao hoe maty dia maty ara-nofo. Hoe lainga efa tsy maty ianareo fa mitovy amin'Andriamanitra, jere. Nefa nge tsika efa nataon'Andriamanitra hoe nanamboatra olombelona tahaka ny endriny, efa tahakako inona indray mbola fitany devoly hitovy amin'Andriamanitra. Mbola tsy nanoty Adama sy Eva dia efa tahaka an'Andriamanitra nanamboarany azy, fa hevitra ara-nofo le filany nofo, satria hoe hitovy, satria Satana te hitovy amin'Andriamanitra tany an-danitra nahatonga azy nazera. Asa raha mbola misy sahy teny hoe tsy nazera tety Satana, fa mbola miandry amin'ny apokalipsy ho avy. Tsy fantatro aloha fa misy fandikana baiboly diso ihany. Raha vao diso le tenin'Andriamanitra ohatra nahazo ny Eva, dia veritsika, matytsika. Ny fiangonana mampianatra tenin'Andriamanitra diso zany mampitahotra. Ka mampahery antsika ho an'izay mino eto tsy fampitahorana no entiny eto, fa tena fampianarana. Zay zany ny zavatra hoentiny eto fampianarana. Zay ny zavatra tanjona. Ny tanjona zany dia zao: fataro aloha hoe olo velona eo amin'Andriamanitra ve ianao sa maty. Le fahateraham-baovao avy any ambony ilaina, fa alohan'ny haterahana mila velona aloha ianao fa tsy maty. Ary efa teraka ihany koa indray nefa ianao dia mila velomina, satria raha zaza teraka tsy ampinonona, tsy mena sakafo azo antoka fa tsy ampy andro vitsivitsy dia ho faty ihany koa izy. Ka ny fahavelomana zany napetraka Jesosy teo dia raha lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy mandreny tengo ka mino izay naniraka dia tsy ho tsaraina, ary tafafindra ny tafalan'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zay le fitsanganana ilayntsika aloha mamaritra an'izay amin'ny voalohany. Be dia be ny tenin'Andriamanitra azo omena antsika ahafahanao mahafantatra hoe ahoana tokoa natao hoe velona.
fa ozy Paoly indray mandeha hoe ny olona mpanota hony de maty fahavelona zany ao amin'ny baiboly zany mba exercice mba ianao mijery zany jereo vao ny baiboly elektronika ohatry ty ampiasaiko ty elektronika misy moa tsy te an'tony tsy fantatro ho anahy zany raha ny tantaran'ny baiboly ny teneko anao voalohany tamin'ny androndro Mosesy talohan'ny Mosesy tsy haiko izany nanoratra voalohany fantatro ianarana zany tsy inona ty amin'ny mpitandrina fa raha tsoriko aminao fotsiny tantara ny andoha tany amin'ny nanoratra tamin'ny vato tamin'ny hoditra azo tamin'ny hoditra tamin'ny sy ny sisa be de be nandalo taratasy be orona taratasy be sy ny sisa de nandalo imprimerie raha mba ty ampairenao zany mba fantatrao ve hoe inona ny boky natota printy voalohany teto ambony tany mety gaga ianao mba anjaranao mitady fa mpahafantariko anao fa baiboly ny boky voalohany indrindra teto ambony tany voatota printy naninona amin'ny baiboly ny voatota printy zava-dehibe zany anao ataovy fikaroana mba resaka ataoko fahalalana ny de mba ianao mikaroka ary ankehitriny izy efa vita elektronika de tsy izy zany ny elektronika satria le baiboly boky ihany no izy tokony tsy izy koa nge le baiboly fa tokony vato ihany no izy tokony le soratana tamin'ny vato raha atao amin'ny hoditra izy natranabe ohatran'ny Carliton io ary tsy ombel'le baiboly ray manontolo raha natao tamin'ny soratra hoditra lisika asakasakao tsy ny zavatra noratana azy na ny fombafomba ivelany fa le teny ao anatiny ny mila fantarinao ary tsy azonao disoina fa ny tena famarinana zay famaritan'izay no anokafako fampianarana maromaro aorianan'ity ao arinao zany de olona nateraka indray avy any ambony olona mitsangana maty salama tsara araky ny teny Jesosy teo araky ny teny teo zany ny ozy izy hoe ho avy ny fotoana tsy maninona jerentsika faran'izay tenin'Andriamanitra zay ato amin'ny andinina fa 7 azagaga amin'izany izy azagaga amin'izany fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra anepasana ny feony manontany ianao zay ve le mikoka razana de le miantsoantso razana ireny de mitsangana ve ny razana sa ho afangaronao ho avy ny tompo rehefa tonga ny tompo mbola iresaka an'izay aoriana kely eo fa misy zavatra mifangaro amin'izao fiangonana faran'izao misy fampianarana varivotra va any amin'ny tsy fantatra mihitsy zao saika mahazo ny fiangonana rehetra na ny fiangonana efa tranainy na fiangonana voaingana za zany tsy tian'le hoe fiangonana zokony sy zandriny manavakavaka le anarany Jesosy tsy namen'izany de tsy haiko ianao ve mahita fa mifankatia ny fiangonana zokony sy zandriny fa io anarana io de mampifankala didin'Andriamanitra nefa mifankatiavinareo de tsy resy lahatra zany raha mitona zany raha manontany anahy ianao hoe fiangonana zandrinareo sa zokony izy sa tsy zokony zay tsy zandriny ny azoko lazaina nge de fiangonana tsy mbola tsy de ela loatra na hoe fiangonana voaingakaingany ihany raha mihoatra amin'ny efa ela be ozy ianao anarana fotsiny zany tandremo fa ny anarana na de tonontonononao raha misy dikany ka raha mampisaraka le izy ve de mety ve le anarana raha mampisaraka le izy ka raha zavatra mampisaraka maninona raha tsy atao verenako le 7 azagaga amin'izany fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra anepasana ny feony dinio ary zay mba avao mba hazavao zay amin'ny hevitrao de ivoaka izy zay nanao tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana ho famelohana hainao ve manazava an'izany izy le ho any amin'ny fiainana hoe fitsanganana maty amin'ny andro farany ohatran'iza ohatr' zany zao nge ny teny Jesosy azagaga amin'izany andro zany zao sady efa tonga kehitriny any amin'ny baiboly zany raha boky de misy astérix indray io andro de andro ty misy anakely de ora zay andrenesan'ny olona rehetra anepasana feony tenin'Andriamanitra nge zany ianao le maty ianao le mila miain'ny feo be de be ny tenin'Andriamanitra mbola azo menanao any amin'ny Romanina 7:17 teneny fotsiny de nao mba mizaha azy Romanina 7:17 milaza fa fasany ty tenantsika ty ary tendantsika de varavara-pasana ao maty ny fanahintsika ao anaty tenantsika ao fa rehefa velontsika de misaraka io araka le tenin'ny Paoly hoe fa ny tenin'Andriamanitra de maranitra toy ny sabatra roa lela ka afaka manindrona ary mampisaraka ny aina sy ny fanariny ny vatana zany hoe ny aina amin'ny mahafanahy esprit encore sarahan'ny tenin'Andriamanitra eo fa tsy mifamatra ny olona mbola voafaritra de mifamatra eo mbola be de be ho any resaka resahana ato aloha de resaka
fitsanganana amin'ny maty nresantsika, tsy fitsanganana lefa aopasana ho azavaintsika hoe mitombona ve zany, zany ve no ilaina, maka ny an-danitra ve io aopasana io le vovoka io a, be de be ny fiangonana mifandritaka amin'izany sy sahirana amin'izany fa tsika tsy sahirana, vakitsika amin'ny baiboly de samy miala, de samy mijery tsika. Ka zay zany faranako amin'le andiny fahavalo amby roapolo hoe de voaka izy izay nanao ny tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, rovina ianao no hitsangana, zao ianao mila mitsangana de zao no andovanao fiaina mandrakizay a, ety an-tany tahaka ny any an-danitra rehefa tsy azonao an'io tsy azonao intsony a, sa ianao le hitsangana amin'ny faharatsiana sy fahamelohana, zao ianao de efa voatsara araka ny teny Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo a, jereo ny andiny faharoa ambin'ny folo fa mbola averiko zay aoriana, fa zao ny fitsarana hozy izy efa vita, namoaka définition indray Jesosy eo ny resaka fitsarana, ary tsy misy ilaina fiangonana mamorona fampianarana définition vaovao indray, zao ny fitsarana, zao ny fitsarana, mavoa ny fiangonana mamorona famaritana daholo de mamoaka ny doctrine daholo, tsy tokony Jesosy mamoaka de ampiny an' Jesosy de io ny raisitsika fa iny ny fandroitana rehefa avy eo le doctrine, ka zay zany apetrako a, hitsanganao fiainana ianao, fahavelomana handray fiainanao a, satria nandray ny teny Jesosy de tsy ho tsaraina sa tsy handray ianao, ny fitsarana roviana zao de zao, satria ny andrinan'izao tontolo zao rehefa voatsara, Jaona toko enina ambin'ny folo zany, ka anjaranao zany mieritreritra, anjaranao manapa-kevitra, anjaranao ny resy lahatra na tsy resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra, fa za tsy miteny hoe resy lahatra amin'ny hevitro, za tsy manan-kevitra ary tsy manana fampianarana, tenin'Andriamanitra ny velabelariko teo a, de anjaranao a misafidy, de zay zany a no amidinantsika azy, fa de hotohizantsika ny lohahevitra, tonga de teneniko hoe hotohizantsika lohahevitra ao aorianan'izao.